lay fanjakana ty mijoro ty zany de tsy afaka olana mihitsiny ary mamboly olana foana zany isan'andro isan'andro. Zao zany zao olana farany de io resaka lalàna misy mifehy serasera io etsy nefa misy olana ara-tsosialy be de be tsy mbola voavazy anao Ramambazafy. Ka zay indrindra mantsy araka nolazain'izy ola teo hoe tena tantara géographie misy ko avy any Somamanina tsongana tsara tanàna. Ty zao misy fanontaniana ray tsy maintsy mapetraky ny sasany ka zay le hoe manao hevitra fa inona moa nidiran'ingazanao Ramambazafy amin'ny Somamanina hoe nga io avy any ka eto vetivetika anazava anareo satria zay tokoa mantsy tsika ao anatin'ity asy ty fa le épisode ty zany de zao le izy fa inona moa zany asana fanaovana gazety de atoroko anareo ao anatin'ny 10 minitra tsotra de tsotra zany hoe mpanao gazety zany. Mpanao gazety de manelanelana ny vahoaka maro anisa sy mpitondra nizanizy io zao efa tamin'ny Tsirana na raha vao République zany de ny asan'ny mpanao gazety manelanelana zany hoe io misy filoha misy mety ny ataony de ny asan'ny mpanao gazety manazava any be sy maro satria tsy ho takany le filoha mandrakitra nyty Madagasikara ty de hoe anao an'izao programme zao anao an'izao de anjara mpanao gazety télévision na radio manazava moavy nefa misy fotoana ary zay mavoa eto Madagasikara izy teo lan'ny elohan'ny rajonary mampianina filoha ty voalany mandat vao hiditra mandat faharoa tsy mifanaraka amin'izay zavatra nyteneniny tsony zavatra ataony de io am'izay le mpanao gazety raha tena mpanao gazety efa mampilaza aminy Ramse Oringa filoha tsy zany mifanarahany de mbola mizizy any de io am'izay izy tsy maintsy tenenina amin'ny vahoaka hoe tsy mety ny ataonao zay natao hoe mpanao gazety fa tsy hoe rehefa miova ny filoha 4e république sika de zany malala mpanao gazety tana la tsisy ilanazy tadio tsara fa natao hoe mpanao politika mahasamy hafa mpanao gazety ny mpanao politika ny tena antony eto ambony ty tany ty de aka fahefana fa aka fahefana amin'ny alala na programma ampandroso ny firenena sy malagasy tsirairay zay zany hoe mpanao politika ka zay mpanao gazety tompoko sy mpanao politika tsisy olona ambadika fa nareo miaino anay ireo ary nareo ngamba nareo ve izy masamy teny hoe mame volanay nareo vahoaka zay mba mame anareo satria aty aminay nareo mitaraina de zay am'izay nivereko am'le hoe Somamanina tonga de mety efa mindra PMA Olivier Mafaly volany ianao sady Premier ministre ianao ministre natany zany mikasika Madagasikara ao anatiny de inona ny teninao fa tsy hoe zany zay hoe mamorona tena anao gouvernement de combat de eto mbola mipetra hoe combat amin'iza satria zao nge ny tena olana amin'io resaka Somamanina io tamin'ny heritaona eno tsara nareo zay ane Somamanina io mieno matadidy tsara nareo misy an'le hoe VOA vondona tsy fatako ahoanahoana zaraina biscuit zaraina bonbon zaraina bicyclette dolo izy de nanosiny anjambanya zavatra tsy fatany kory de jereo hitanareo madagety fa za rehefa manoratra tsy maintsy misy proof de afaka volana vitsivitsy tamin'ny voalohany taona iny fa mipotra avy any le permis d'exploitation fa iza moa nanosiny an'le permis d'exploitation de inga David Ratsimbazafy Andriantenaina io azafangaro kely am'le amin'ny anaranao io azafangaro kely David Ratsimbazafy le amin'ny Orange Madagascar tena David Andriantenaina Ratsimbazafy amin'ny anaran'inona amin'ny anarana Tale par intérim zany hoe misolo toerana aiza nga Premier ministre misy an'izany hoe zavatra goavanao zany de Tale mpisolo toerana mavita avela manao sinian zay zavatra zay de zao ka ino ambadika eo ka io tsy adalako mihitsy na adalan'ny mpanao gazety na adalan'olona ny olona moa tsy mahalala an'izany io David Ratsimbazafy Andriantenaina io nge nitendreny nga filoha rajonary mampiana tamin'ny conseil de ministre tamin'ny 2015 ho taliana zavatra hafa fa ao anatin'ny ministère io ary io ny
présidence de la république miala siny la miteny frantsay azonareo ihany présidence de la république miazy zany hoe raha tena mazava de zao mifandeha izy resaka ping-pong matsavana be misy ary sotakatry ny saitsika kanefa tsy maintsy aboraka zay le hoe fahafahan'ny mpanao gazety manao investigation njary zany par intérim manao sini fa ahoana satria ambany fehin'ny fiadidian'ny république les zavatra isany de tsotra nge anareo mieritreritra hoe iza zany no ambady eo nampanao soni azy de iza nefa nanendranja Olivier Mahafaly ndray rajonary mampianina nge ka osa io nge tsy hoe ampiady azy enao ve premier ministre de osa ve anao combat misy amin'ny repolona mampalahelo kely reo satria tadio tsara alatapia era Madagasikara anakoro ihany any Ambositra de iny faritra Itasina ary iny classé patrimoine universel UNESCO azonareo zany le izy io zany tokony hoe saripady tokony tsy atao misy ka mifanontaniana de zao ho avelavela fotsiny fa rehefa mijery ny sarin'ireo sinoa reo de mifanontaniana mipetraka koa avy aizy ireo sinoa reo nga eto tsy misy hoe fahazon-dalana miditra fa mbola ampiseko anareo fa misy manitra kongy ny Chine any mpangatake fa zala vao mahita azy anjanana mampatahotra be doly fa telo farana avy aiza camion rehetrarehetra sy anina rehetrarehetra zany de fanontaniana doly ka hanao combat ianao andriamato premier ministre tsy hoe ny flora jonary mampianina ny divanao apiaro ny lalàna io resaka io aiza misy lalàna hoe manome zo amin'ny olona par intérim mampisolo toerana anao sy ny permis d'exploitation ho jany zay zany le fandehana tsotsotra asa raha mazava aminareo fa fotoana moa voafetra fa misy vaovao faramparany koa any misaotra indrindra ny enao